Miarabantsika ny tokatrano iray amin'ny tian'io ity izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Ledifi Madagasikara ary asaiko ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Isan-tarantsika ny vaovao dia vaovao mahakasiky ny raharaham-pirenena. Namoran'ireo antoko politika sy vondron-kevitra samihafa ny vondron'ny kandida ny marainy. Ny famerena tany-tandalana hatrano ny voatoatin'ny fihaonan'izy ireo ary ary ny atsipiriana izay. Tao aorian'ny fihaonana tamin'ny FFKM dia namora ireo antoko politika sy vondron-kevitra samihafa ny vondron'ny kandida. Androany maraina teny amin'ny Lohintsy Ambohimanambola. Nisy ny fihaonan'izy ireo tamin'ny solombavam-bahoaka. Tsy niova fa ny famerenana ny tany-tandalana no votoanton'ny fihaonana ka mety afara amin'ny fifanaraha politika. Tsara fantatra aloha fa fivoriana androany iny dia fivoriana izay nerahan'ny antoko politika maro miaraka tamin'ny kandida zany. Ary dia ny fanakalo hevitra izahay nampitovy hevitra ny maromarina koa aloha voalohany indrindra eo amin'izay fomba fijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ary dia azoko lazaina fa mitovy ny fomba fijery izay zavatra miseho eto amin'ny raharaham-pirenena sy indrindraindrindra manoloana ny raharaham-pifidianana. Ko dia rehefa mitovy ny hevitra zany dia mitady izay fomba anatanterahana izay tanjona iarahana anatanterahana izay foto-kevitra izay. Zay le izy androany dia mitsangana zany ny coordination eo amin'izareo mpanao politika rehetra mba azahoana mamitina izay foto-kevitra izay sy ny zavatra tokony atao ary dia ifandray ireo amin'ny izay efa misy aty aminay kandida. Vaovao politika ihany mbola voatazona ny fiadanana Irina Andriamasinoro izay sekretera jeneralin'ny TIM voasambotra tamin'ny alatsinainy lasa teo nandritra ny fihetsiketsehany arahoary ny atsipiriana. Mbola voatazona ny fiadanana ny SG ny antoko TIM Irina Andriamasinoro izay nosamborina teny Ambojatove ny alatsinainy lasa teo. Mbola tsy navoaka izy hatreto na dia efa tapitra aza ny fotoana tokony nitazonana azy. Tonga teny an-toerana ireo pomban'ny TIM mananontany ny zava-misy ka fantatra tamin'izany fa efa eo anivon'ny procureur ny raharaha. Falito zany nanontany fotsiny zay dia niteny ny avoka hoe tapitra midimy eo les prorogations an'ilay gave zany dia rehefa tapitra zay dia vita eo indray hoe inona satria efa décision ny fiadanana dia efa eo anivon'ny procureur raharaha. Vaovao politika trano nanamafy ny kandida Roland Ratsiraka fa nahitoera-pitso aza ny fitakihana dia atao am-pilaminana trano izany arahoara ny fanazavana. Nilaza Roland Ratsiraka androany fa hitoeram-pitso indray ny etsiky ny kandida 20. Nilaza izy fa etsika am-pilaminana no atao ary hitondra chou-fleur sy ny mpiaradia aminy. Ny tena koa dia anisan'ny tarika ary ny teny ary namerimberina imbetsaka hoe ty fitakina ty dia fitakina am-pilaminana ka mba miangavy any force de l'ordre mba tsy tifitra gaz lacrymogène sy sisa andindrindra rehefa tonga amin'ny barrage zay dia miempotra. Hitanareo fa tonga tamin'ny barrage tary ambony tary zay dia za anisan'ny teny ndaotsika hiverina dia hiverina. Tanampolo ny entiko fa hitondra chou-fleur zako sy ny mpiaradiano. Hita amintsika zay Monsieur Ezekiel zay anisan'ny hitondra chou-fleur dia hizara chou-fleur zany zahay rapitso dia mba zay mpivarotra chou-fleur zany eto dia mba mitongava fa zay hividy chou-fleur. Ny anio dia nilamina ary niverina tsikelikely toy ny fiainana andavanandro ny teny Analakely fa saingy mbola tsy azo idirana kosa teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey arahoary ny atsipiriana hoetiny lisy Andriana Irina. Nilamina toy ny andavanandro ny fifamoivoizana teny Analakely androany. Afaka nivezivezy malalaka ny olona saingy tsy mbola azo idirana kosa ny eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Mila mifamezivezy mila manao ny asany andavanandro ny olona dia hoezahana zany tena hoe tsy niteny ny olona androany sokafana malalaka ny Analakely fa saingy kosa mbola mitoetra foana zany le interdiction idirana anao manifestation eto amin'ny toerana Beresika. Eo amin'ny lafiny ara-toekarena kosa nanao fanambarana ny police de mine manoloana fisolokiana isan-karazany ataon'ireo olon-dratsy amin'izao fotoana izao. Indeha no tsika ny fanambarana an'izay. Ny police de mine dia nanao fanambarana manoloana fisolokiana miseho amin'ny endrika isan-karazany amin'izao fotoana izao. Tsy hanaiky mora ny fisandohana ataon'ireo olon-dratsy izy ireo ary nampafantatra mazava tsara ho an'ireo mpisehatra fa tokony hanana ordre de mission
zay vao afaka manatanteraka iraka efa misy mo fepetra ny raisina manoloana ny toedrara ho an'olona zay mpisehatra amin'ity rarany arenakibony tany ity mba hoe hanao ny taratasy maharadalana azy a handohany volam-panjakana zay tandrify am'izay a mba ifsahijoro izoro manana ny marina manana ny rariny mba ialana am'izay fisolokina sy mety fisandona andraikitra ataon'olon-dratsy zay de faharoa hoentanina reo olona victime reo mba hametraka ny fitoriana sy ny fitarainana ary vonina moa zay ato police de mine hanampy an'ireo olona reo fitadiavana an'ireo olona reo satria matsiaro zay fa anisany zay mba victime am'izay fisolokina sy fisandroana andraikitra zay mahazo anay zay raha misy moa ny sitranga mampiahy ahy misy telefona zany azo entsona anay ato mba ialana am'izay ahiahy sy ny mety zay tranga mety iseho zay de nanokatra mihitsy zay ligne verte ty numéro orange 032 32 119 18 na miantso 918 manoloana zay tsindry sy zay mety fandikandalana sy fanasoketana zay mahazo anay ato zay aloha de mampandrefa tsy ametraka an'io am'izao ary tsy anaiky zay na iza na avy amin'iza na avy amin'iza zay nanao an'izay fa zay ato de tsy anaiky atao soketana sy anaovana zay tsindry zay ka aloana zay de tsy maintsy handray fepetra moa zahay ary anisany moa zay efa fepetra ny raisinay zay fanantsonanareo zao fampandrenesana ny olona am'izay mety hitranga ny rapitso de zay ara tompoko lasy tompoko vava masaka azo atolotra anao tamin'ity anio ity misaotra anao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany veloma mandrapitafa